Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nofonofonyity raim-pianakaviana anankiray mba azo ilay fiara tena kanto tokoa antsoina hoe Porsche. Taorian'ny fotoana maro nitsitsiana mafy ary niezaka mafy maro be dehibe nataony dia tonga ihany ny fotoana nahatanterahana izany fikasana izany ka afaka nividy ilay fiara tsara tarehy izy. Fiara vaovao tena kanto dia kanto tokoa. Indray andro ary raha teo ampanadiovana ilay fiarakodia vaovao indrindra ilay raim-pianakaviana dia niaraka tamin'ny teo ny zanany lahy kely vao efa taona monja. Nitsimpina vato kely ilay zanany ary dia nisoratsoratany teo ny vatan'ilay fiara. Tezitra mafy ilay iray ny raha nahita izany. Neti-patezerana izy ary tsy nijereny hoe inona ny soratsoratan'ilay zanany tao, fa noraisy ny tanan'ilay zanany dia nikapohany iny mbetsaka tokoa. Tsy tonga saina intsony ilay rangaha fa ilay karazana vy famahana bilao teny an-tanany no nikapohany tanana kelin'ilay zanany. Noho izany dia tsy maintsy nahiditra ao hopitaly ilay zaza satria tapaka ny ankamaroan'ny taolany tanan'ilay zaza noho ny kapoka mafy nahazo azy. Tsy karitra ilay zazalahy kely nefa fa tena nalahelo sy nanjomona tokoa ny endriky ny rainy nijery ny tanany dia nanontaniany hoe, Dado, mbola afaka maniry ihany ve reto tanako reto? Nalahelo mafy tokoa ilay rainy raha nandrezany fanontanianjanany izany. Tsy hitany izay navaly, tsy nalopeo izy, indrisy tsy azo nampaniriana intsony ilay tanana kely fa lasa bory. Ny rano raraka mantsy tsy azo nyrofina intsony. Taorian'izany dia lasa ilay raim-pianakaviana nakeo amin'ilay fiara vaovao ary nikapokapohany teo ny vatan'ilay fiara. Rehefa reraka izy dia nipetraka kely. Ka rehefa nitopo teo amin'ilay fiara indray ny masony dia izay vao hitany teo ilay zavatra nosoratan'ilay zanany. Izao ny voasoratra tao: tiako ianao ry dada, tiako ianao ry dada. Hay tsy hoe maditra te hanimba ny fiara indray ny akory ilay zazalahy kely, fa tia aneo teo amin'ilay fiara kanto dia kanto ny fitiavany rainy izy. Ry ray aman-dreny, ry tanora, anatra ho antsika izany. Tsaroa fa Davida aza dia nanao izao vavaka izao ao amin'ny Salamo 8:30 manao hoe, Jehova, aza ny fahatezeranao no hananaranao aho, ary aza ny fahavoniranao no hamaizanao aho. Izao ihany koa no afatry ny tenin'Andriamanitra ho anao manao hoe, mitsahara ny fahatezerana ary mahavoiza ny fahavinirana. Aoka tsy rehetra ny fahatezeranao fa ratsy ny hafaran'izany. Salamo 7:30. Yavunampu Reareaku Basulu ifiti Panetetenare Fayeti maha Oampiana rua Izarukuvulu Detarati suru Oampiana rua Ahayanu me Fayeti atena Divula arena Befiancana Farnai manguraka Izara fiti Tuani Kristi Yavunampu Reareaku
basulu ifiti fanetretenabe faeti maha oampianarua ny ambasadora oampianaroa omalemy fanay fa maherivay kiaramiteny tsilaitry farimana fanay mahatokisisay silamatratrany babe ai ai niavunampu reareaku basulu ifitize fanetretenabe faeti maha oampianarua izaukuvulu etraratisulu niavunampu reareaku basulu ifitize fanetretenabe faeti maha oampianarua izaukuvulu etraratisulu zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra mbola miarabantsika hatrany a amin'ny alan'izao fandarana tsara ho fantatra zao ary mirasoa atsika hatrany hatrany salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuh eto moa dia ny pastora Soladinina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina namana Rila izany ka dia soratsika ny tompo e manometsika mandrakariva ny tombonandro zava-dehibe hodinisika amin'ity fandarana ity a dia mikasika ny fahafatesana io fahafatesana io zavatra saripady amintsika olombelona satria io ny faratampony a amin'ny fahoriana zay manjo ny zanak'olombelona fa fanontaniany dia zao hoe inona mahatonga ny fahafatesana satria be debe ny olona ny hakamarony mihitsy aza moa eny fa hatrampivavaka dia milaza hoe lahatra Andriamanitra io avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana misy aza miteny mihitsy hoe akoan'Andriamanitra isika ka dia amin'ny fotoana tiavany hamonoantsika dia vonoina isika misy koa milaza hoe torabato avy an-danitra ny fahafatesana ahoana no ambaran'ny Koran sy ny Baiboly mikasika an'izany soratana ankiray vakitsika ny soraty 120 fa 220 dia zay zao hoe wa inna la nahnu nuhi wa mu wa numitu wa nahnul wa risuna zao ndika tena amin'ny teny frantsay izy hoe
amin'ny Coran zany nakananty et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort et c'est nous qui sommes l'héritier. Satria bako efa nazava tamitsika ty olona mandeha fa tsy nda mandeha fa natetika mihitsy hoe rehefa Andriamanitra no miteny ao amin'ny Coran dia mampiasa première personne du pluriel izy nous. Andriamanitra miteny hoe c'est bien nous, hoe zahay ozy izy no manome fiainana ary zahay koa no manome ny fahafatesana ary zahay no tompony fahefana amin'izany. Ao amin'ny soraty faha 9 ny 7 de ozy izy hoe wallah khalaqakum thumma yatawafakum, wallah khalaqakum thumma yatawafakum. Allah vous a créé, ozy izy, Allah vous a créé puis il vous fera mourir. Allah ozy izy namorona anareo ary rehefa aveo izy ihany koa no mamono anareo. Mifandrotra am'izay kosa no ambarany baiboly. Zao no voalaza amin'ny Ezekela 7:20, andiny 2:30. Ezekela 7:20, andiny 2:30. Fa tsy sitrako hoy Jehova Tompo ny hafatesany zay maty. Voalaza fa tsy sitrako ozy izy. Andriamanitra mihitsy no miteny tsy sitrako ny hafatesany maty na hafatesana tsy fanahy. Ary ao amin'ny fitomanina za moa 7, andiny 3:30 de ozy izy hoe fa tsy sitrany ny ampahory ny zanak'olombelona. Ka ny baiboly zany zay lazain'ny Islamo hoe Kitabul Muqaddas dia manambara fa tsy avy amin'Andriamanitra io. Ary Jesosy tetany de ozy izy hoe ianareo avy amin'ny devoly ray nareo, izy de mpamonoolona hatramin'ny voalohany. Jaona 4, andiny 4:70 de ozy izy hoe izy de mpamonoolona hatramin'ny voalohany. Ka hoy zany de zao tsy avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana. Mamperitreritra zany satria zao mba mpisainisaina kely sika segona vitsivitsy hoe Andriamanitra nanome fahazavana lehibe maneran-tany sy ny lanitra io, manome devolana mahafinaritra, manome rano, rivotra, karakara ny olombelona, velominy sanandro. Aveo indray vonoiny indray rehefa aveo mba Andriamanitra zanahary manahoana zany. Io zany de zao ambarany baiboly Romana 5:12 de izy hoe koa izany de tahaka ny dira ny ota avy tamin'ny olony iray ho am'izao tontolo zao, ary ny ota no nidira ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Anizingizina ny baiboly fa avy amin'ny ota, ny ota zany tafiditra tetetany de nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Andriamanitra no foibe ny fiainana, foibe ny aina izy loharaniny io, ka raha mbola tsy nanota ny olombelona dia mikambana amin'Andriamanitra, dikan'izay mikambana amin'ny fototry ny aina. Fa rehefa nanota kosa dia tafasaraka am'izay foibe ny aina zay de tafiditra amin'ny lalana anankiray, de ny lalany fahafatesana izany. Hoy zany dia lazay ny baiboly kosa zany mifanohitra amin'ny fiveran'olona maro be ety ambony tany, hatramin'ny mpivavaka za moa de fa amin'Andriamanitra io, de ny accusé an'Andriamanitra mianasiny mifiteny bangaina misy Andriamanitra. Zay nge ny dikany hoe Satany de hoe mpiapanga, zavatra taony izy mahatonga ny fahafatesana sy ny fahoriana dia atolany amin'Andriamanitra. Ary tsy misy zavatra mahafinaritra Satana mihoatra noho izay, zavatra taony izy no tompona andraikitra, responsable de ozy izy hoe avy amin'Andriamanitra io, de manaraka an'izay ny hankamoron'olona lahatra Andriamanitra. Tsy zay no ambaran'ny baiboly. Koa ny asa famonoana rehetra zany de avy amin'ny Satana. Aiza veka de
misy olo misotro poizina maty lahatra Andriamanitra mamony tena le olona mifanatsatoko antsy fampitifotra mifamono asany satana daholo zany de atolaka amin'Andriamanitra le izy tsy Andriamanitra misy no maneraka olona ina zavatra mahafaty fa ny olombelona zany zay efa nanjakany fahotana dia mahatonga zay fahafatirany zay mahatonga ny mpanoratra Mozisy hoe l'homme ne meurt pas 1000 se tue rehefa tafiditra ny fahotana ny ota dia ny olombelona ihany mamono ny tenany zavatra marobe sy ny fomba maro samihafa noho izany de zao mbaran'ny Baiboly fa Andriamanitra le tompony aina ary ny havelona antsika no tadiaviny ka dia ny tompo zay de raitsika boitsika no hitahintsika rehetra baraka loha afika saotra tompoko Harlanto eto antany anye tsy azo ifikirany intsony naory anao namanana tsy azonao sakanana fa lamba mena no miondry anao fa ny andany trany anye misy harena ambony naory anao namanana tsy azonao sakanana fa lapavolamena no miondry anao aza mitahiry tointsony fa feno kalala oety o feno mpandroba pikony animby ty fokelity fa leo kosa aminisisa tehirizony anjaranao asiurakitra hoany amparadisa tsinjoviny ho avinao rany eto antany anye tsy maintsy misy ny ankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny panasoaso fa any andany trany anye zay mbola tsy tany maso reo olombovonjy no hanao matso fa madio ampo tena mangatsoatso aza manoriny tointsony tsy tanindrazana oety rafeto laitrano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao ka ianao io na panotabe aza volatiny reta didio radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao eto antany anye misy andro sy halina fona mitaintaina lava milonjy ny tava manay ny ampitso zay mety tranga fa ny andany trany anye tsy mba misy maty masoandro sesoloana zava tempoly tsy orava fa mirapira tanano holalondava za mifikitra
kanao ahorony ny famarinany katsao jesosy mpanjaka no atony ny tapakilao aminy ao tsy misy makany ratsy aminy alalany ianao any malalany ianao any malalany AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana mbola ny namanareo Richard Andrianjatoviany no tafatafa sy midinidinika aminareo amin'ity anio ty. Tataraiko anao fa nisy raha matoa anankiray tany amin'ny faritany raha mbola tsy nalala amin'ny famarinana izy dia voafatotra. Omatsy Jesosy indray andro raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Jaona 9:9-7 sy 12. Isaka ny tsinam-bolana dia misy zavatra miseho amin'ity vehivavy ity ka mitondra azy hanjavona. Zany hatrano ny zava-misy. Ahoana nga ho ianao? Samy mipetrapetraka sy miresadresaka ao an-trano eo ny rehetra. Mandeha ny resaka, mafana mihitsy ny koragna. Kanefa tampotampoka eo tsy miteny le ray matoa. Fa mijery teboka iray mifanitsy amin'ny masony izy. Tsy mikipy mihitsy ny masony io fa toy ny reny fijeriny zaza mena vava mandinika zavatra anankiray ireny. Gaga ny rehetra mandinika an'izany ka mitsahatra ny resaka mafana teo, mangina ny fiomezana. Manara-maso ny fihetsiny avokoa izay rehetra ao an-trano, na lehibe io na kely, hatramin'ny madinika indrindra. Segondra vitsy aorian'izay mitsangana io ramatoa io no sady tsy mierika mitodika miankaviana mitodika miankavanana, tsy miteny tsony. Tsy misy azafady fa raha ianao ny eo anoloana eo voahitsaka. Tsy misy veloma na rasa volana fa lasa mamonjy varavarana izy ivoaka ny trano. Mahavariana nefa voadila 7 metatra monjy izy dia manjavona tsy hita. Ianao mijery azy iny tsy hitanao izy. Mikoropaka ny eran'ny trano. Raha mahita an'izany fa hoe nankaizy izy teo nanjavona tampoka teo. Manjavona any izy mandritra ny 3 andro. Tsy misotro na mihinana. Dia toy izany hatrany nandritra ny taona maro. Rehefa tafiditra tsara amin'izao vala misy antsika zao izy, lasa advantista mitandrina ny andro 7, dia tatarainy tamiko io fijeroana vavolombelona io indray hariva. Tatarainy tamiko io nahazo azy io. Fa fanahy ratsy hoy izy miendrika zazakely mafatifaty no miseho tampoka aminy tsy ampoziny amin'ny fotoana sy ny toerana samihafa ka manao fihetsika amin'ny tanany iantso azy mba hanaraka azy. Aorian'izay fanjavonan'izay hoy izy araka ny fitantarany dia indreo ny olona fa mifanjeo veran'ny tanàna mikaroko azy. Misava ireo zava-maniry sy lobolobo sao mba hita ao ihany izy. Saingy aimbery-maina zany. Voadila metatra vitsivitsy mantsy izy hoy ny fitantarany dia manome baiko ilay zanajavatra mba hipetraka ka hiafiny eo ambody hazo. Io hazo io tsy ankifidy. Fa misy zava-maniry eo an-tokotany dia fa asainy miafinao izy mipetraka eo. Na goavy io, na dingandingana io, na inona io na inona na manga hazo maniry io dia azo ny afenana avokoa. Rehefa mety lobolobo eny fa na dia foto-java maniry tokana monja aza
de efa tsy ahitanan'izany. Tsy verimaina nefa izy nandritra n'izany rehetrarehetra zany fa reny avokoa zay rehetra teny alokan'ny olona, saingy tsy misy hery azo entina noerana ilay zanazavatra fa de manaiky tsy fidiny, tsy maintsy manaraka ambokony, ary tsy afaka miteny fantanan'ilay fanahy ratsy miendrika zazakely de taony eo amin'ny molony toy ny milaza hoe mangina. Eniny avokoa zay rehetraka ifanaovan'ny mpitady azy hatramin'ny ompa sy ny farahemo, misy mihitsy aza ho izy am'ireo olona mikaroko azy ireo mitady akasika ny lohany hoe sao de mba ato am'ty fototra goavy ty de kasina le goavy de saika hoe voakasika ny lohany. Misy ny ray ary ozy saika navita nanitsaka azy mihitsy, saingy asain'lay zazakely miondrika izy de tsy voakasika ny lohany, asain'lay fanahy misaka izy mba tsy voaisaka. Eo ampoditry zava-maniry tsy de manahoana loatra io amin'ny falebiazana tsy de maninona loatra izy no miafina, nefa de tsy misy mahita. Rehefa leo mifokon'olona de lasa mody ka manao rafotsy be verilona miandry zay gadona amin'ny foana sisa. Tapitra ny 3 andro indro izy fa miverina indray. Toy zany hatrany ny fampijaliana nazo an'ity vehivavy ty sy ho fokon'olona iray tanàna nandritra ny taona maro. Rehefa nisy nanambara taminy ny famarinana ara-baiboly zay ampianarin'ny fiangonana adventista mitandrina ny 7 de nanomboka nianatra izy. Nampianarina azy tsy nisy nanalana na nanampiana izany famarinana ara-baiboly zany de ninony ary niroso tamin'ny ranobatisa izy mba fanehoana ampabe maso fa nino sy mibebaka izy ka hanova lalana. Nanomboka teo ianareo na anjavona le fanahy ratsy mpanadala azy, tsy nila nametrahana tanana izy fa nanaiko ho isan'ny mpianatry Kristy izy ka ny famarinana ninony sy nampiariny no nanafaka azy. Zany hoe ny olona anankiray zany raha tianao ho afaka de voly ao aminy ampianaro azy amin'ny famarinana, teneno izy fa raha manaraka amin'ny famarinana izy de ozy Jesosy hoe marina no afaka anareo tsy ho andevo. Lazaiko anareo fa nanomboka hatreo ka mandra-pahafaty ny vehivavy de tsy niverina nampijaly azy intsony ilay fanahy ratsy mendrika zazakely, satria izay no atao hoe fanafahana, afaka izy. Zany tokoa no tena fahafana fa tsy toreny hoe fahita matetika kehitriny ireny ka de lazaina fa sitrana azy le olona de mbola hitanao ihany hoe sisa nambala velona sy verivery saina ihany. Rehefa Jesosy no mana sitrana de ny tsara ny fanasitranana anaty baiboly sitrana tokoa ny marary, ary rehefa izy no manafaka de afaka tokoa izay voageja. Koa meteza hianatra ny fahamarinana ara-baiboly ary ampianaro tsy misy any asorana na anampiana zany andositra ho azy ny devoly avy eo. Voninahitra ny ho an'i Jesosy irery any. Amen. Tarika Bily. Valaketrakan fo mipenpenina lo aizany antoraka tomamenyolana fa to tsy misy filaminana zay jerena milangilana feno fasairanana to tsisy anteherana verevitryanao mitady lalana foana to very fotoana mbola olana fo verevitryanao mitady
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. atolorony ray ny adinao fa tsy misy olana tsy ovova ny raitsika ny andanitra ny anety anao e ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao ny raitsika ny andanitra ny anety anao e ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. efa alomerabanao indray ny namanao Ilion Andriametansoa ao anatin'izao fandarana natao antsika fianakaviana izao, na idady zany na ineny na zoky na zandry. Anisan'ireo fitaovan-tserasera izay nampiazakazaka aingana ny fandrosoana ny fisian'ny antso an-telefonina azo enti-tanana. Manampy antsika be dehibe izy ireny ary mampiena ny fandaniana eo amin'ny fivezivezena. Na izany aza dia ilaitsika ny mianatra mampiasa azy ireny. Tsy eo amin'ny lafin'ny teknika ihany, fa indrindra ny fifampiresahana amin'ny alalan'ireny telefonina ireny. Ny sasany amin'ireo fomba fifampiresahana eo amin'ny olona roa ny resahantsika tany aloha dia mitombona ihany koa any fifampiresahana an-telefonina sy ny fifandraisana an-taratasy na amin'ny mailaka. Anio aloha dia ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny antso an-telefonina no resahantsika. Allô? Manahoana tompoko? Manahoana? Sandrine nabavin'ny Tina ihany ty. Saika mba hitady amin'ny maro azafady. Manahoana Sandrine? Maro ihany ty mandray anao ty ka. Inona vaovao? Tsy manelingelina amin'ny fotoananao ve Tsy maninona mihitsy ka. Zara aza mba misy an'itony fitaovan-tserasera tony ahafahantsika mifandray,ko na dia mifanalavitra be aza dia afaka mifampiresaka mandrakariva. Nefa tsy lany vola be. Eno hafa ny taloha. Tsy maintsy mandeha tongotra na fiara lavitra be vao afaka mifampiresaka. Zany mihitsy. Zao efa misy ny resaka tonga dia vita ny telefonina. Tsy ilana fionana na mandeha lavitra kory, tsy mandany vola be. Kredi fotsiny vidiana dia vita ny serasera. Marina mihitsy zany. Zao afaly fa afaka mandre feo anao. Tsy efa roa taona moa izay tsika dano tsy mifankahita.
nefa hafa ihany koa ny tena mifanatrika rehefa miresaka satria misy resaka tsy mety atao amin'ny telefona. Marina mihitsy izany Sandrine. Ka izay indrindra ny atsoako amin'ny maro Hoe ahoana? Tiana mantsy mbola lasa ny ambanivohitra lavitra be tsy misy réseau Ay. Dia rehefa tonga izy amin'ny herinandro raha sitrapon'Andriamanitra dia hiakatra izay dia afaka miontsika araka ireny resaka ireo sy tiany ireny. Tena mety mihitsy izany Tongava fa miandry ahy Izay ny tena tsara. Eny ary fa misaotra indrindra maro nelingeleniko kely ianao. Zaza ny tena misaotra fa nafoy kredi mihitsy ianao iantsonako. Hotahin'Andriamanitra Tsisy fisaorana re. Mandra-peo na re. Mandra-peo Sandrine. Na fifampiresahana mivantana mifanatrika na ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera tahaka ny telefonina dia samy saropady ny resaka atao. Voalohany ary aloha dia tsy azo adonoina ireo fitsipika fototra roa lehibe ny fifandraisana raha tiana omby izany fifandraisana izany. Fitsipika voalohany dia ity: ny fiezahanao atakatra tsara ny toerana misy ny hafa izay miresaka aminao. Vao manomboka mihitsy ny resaka dia ataovy ny ezaka rehetra atakaranao tsara ny toerana misy azy. Ao anatin'izany ny fihetseham-pony, tezitra ve sa faly. Sarotra kokoa ny mamantatra an'izany amin'ny alalan'ny fifandraisana an-telefonina. Tsy mitovy amin'ny fifandraisana mifanatrika izany. Kanefa tsy maintsy miezaka ianao atakatra ny toerana misy ny hafa, ny antony iantsony ianao. Maika ve izy sa milamindamina, mitsikitsiky sa somary tezitra, malahelo sa faly. Zany dia mety ho tsapa daholo amin'ny alalan'ny fiezahana ataonao. Ny fitsipika faharoa amin'ny fifampiresahana dia izao: ny fanaovana izay amora arak'izay azo atao, ny atakaran'ny hafa ny zavatra tianao lazaina azy. Misy tena manasarotra mihitsy ny zavatra tiana ambara. Tsy mety zany eo amin'ny lafiny fifandraisana. Azadino fa ny fotoana dia voafetra. Andriamanitra no tsy voafetra, fa isika voafetra ny fotoana antsika iainana eto amin'ity tany ity. Ny fotoana ahafahantsika manao zavatra koa voafetra. Noho izany vidiana lafo zany ny fotoana. Aza sarotina reny fomba atakaran'ny hafa zay tianao ambara fa tsory fa ataovy ampanajana. Ireo zany lafiny roa azadino mihitsy. Voalohany ny fiezahana atakatra ny toerana misy ny hafa, ny fihetseham-pony, ny zavatra ilainy, ny fiteniny ao anatin'izany, ny kolotsainy ao anatin'izany. Raha toy izy moa ka mbola tsy fantatro mihitsy dia tsy maintsy manontany ny anarany ianao, ny antony antso izay ataony sy ny sisa. Izay fiezahana atakatra ny toerana misy ny hafa amin'ny lafiny rehetra izay dia zava-dehibe. Mety tsy ho vita indray mandeha fa ezahana averina ihany ny lafiny faharoa, ny fitsipika mifeny fifandraisana mahomby dia ny fanaovana izay amora arak'izay azo atao, amoray ny fomba atakaran'ny hafa ny hafatra resaka tianao ampitaina. Ny sasany amin'ireo fomba fifampiresahana eo amin'ny olona roa izay fandresahantsika teo aloha, olona roa izay mifanatrika dia mitombona ihany koa ho an'ny fifampiresahana an-telefonina sy ny fifandraisana hafa. Ohatra, ny fandiniana akaiky ny votoatin'ny hafatra ampitain'ilay olona sy ny fihetseham-po asehony dia zava-dehibe hatrany. Fa ny fandiniana ny fihetsiky ny vatana kosa dia tsy azo tanterahana raha tsy mifanatrika mivantana aminao ilay olona izay mifampiresaka aminao. Raha tsy hoe anga misy fifankahitana mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra tahaka ny solosaina zany, ny Skype na koa ny telefona ahafahana mifankahita-tava. Noho ny tsy fahafahana mifankahita mivantana dia tokony ezaka bebe kokoa izay ny teny sy izay miaino mba tsy hisiany ny fifandisokevitra. Raha tsy ahazonao ilay zavatra tianao resahana dia anontanio, ivereno anontaniana mihitsy mandra-pahatonga an'izany hazava tsara. Avereno mihitsy aza ilay izy. Misy olona mpifankatia izay tsy mifankahazo resaka mihitsy rehefa miresaka ny telefonina.
matetika azy izy ireo ny miady mihitsy isaky ny mifampiresaka amin'ny telefonina tsy mety tena mifankahazo fa rehefa miona mifanatrika kosa izy ireo dia mifankahazo sy mifankaty tsy misy ohatran'izany zany hoe ny langage corporel zany a ilay fifampiresahana mimpita amin'ny alalan'ny fihetsiky ny vatana zany a dia tena mandaitra be dibe amin'izy ireo noho ny feo milaza amintsika aloha zany fa ny tsara indrindra dia ny fifampiresahana mivantana mifanatry maso ary tsy misy mahasolo an'izany na inona fitaovam-pifandraisana entin'ny teknôlôjia moderna izany ohatra no antony andanian'ireo filoha-pirenena vola be mandeha amin'ny fiaramanidina mba hahafahany miresaka mifanatrika amin'ny filoha-pirenena hafa izay tiany iresahana dia tahakan'izany koa ireo talehana orinasa na mpanofana na mpandraraharabahotra sy ny sisa ilaina izy ireo ny miresaka mifanatrika mampita hafatra aingana sy mazava kokoa ary manamora ny fifankazahoana ny firesahana mifanatrika ndikan'izay dia sarotra kokoa zany ny resaka amin'ny telefonina no ny resaka mifanatrika mora kokoa ny mifampita hafatra rehefa mifanatrika na dia ekena aza fa maro ireo lafinjavatra tsy maintsy fehezina ny fahaizana azy araka efa nianarantsika teto misy ambaratongany ihany koa ny fahasarotan'ny fampitana hafatra ifampiresahana amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ampiasaina ireny toy ny telefonina izay resahantsika eto sarotra kokoa ohatra ny manomana sy mampita hafatra amin'ny alalan'ny radio noho ny amin'ny televizion satria tsy misy sary hoentina milaza ny zava-miseho amin'ny radio amin'ny fifandraisana telefonina ary dia tsarovy fa mety isy olona handreny resaka ataonao ahoana hoe mety isy olona handreny resaka ataonao mety sy olona hitanao maso manodidina anao zany fa mety olona manana fitaovana manokana fitaovana fitsikilovana ohatra izay ahafahany miaino izay resaka ataonao rehetra noho izany a tsy ny zavatra rehetra ny tokony ho resahana amin'ny telefonina mety isy afaka mampiasa amin'ny fomba tsy ara-drariny an'ireny resaka ataontsika ireny matetika dia zavatra maika no resahana amin'ny telefonina fa ny ankoatran'izay a raha azo atao dia ny mifanatrika ny tsara indrindra izay no azo antoka indrindra sy tsotra anefa mahomby indrindra ka dia manana fahendrena rehefa miresaka tsy ambaratelo indrindrandrindra amin'ny telefonina dia hajao koa ny zony hafa hitahiriny tsy ambaratelony tsy voatery idika ho tsy fifampatokisana ny fitehirizana tsy ambaratelo dia tahakan'izany koa ny fampiasana ny email ny facebook sy ny sisa tsy dia tsara ny miresaka tsy ambaratelo amin'ireny fomba ireny ny mifanatrika ihany ny tsara raha misy resaka matotra tsy maintsy atao ny mifanatrika ihany no tsara indrindra amin'ny resaka telefonina dia atsinjovy ny hafa manodidina anao izay mipetraka manodidina anao rehefa miresaka ianao misy olona sasany izay tena sorena mihitsy rehefa voatery mandre olo-kafa miresaka ny telefonina eo anatrehiny indrindra mitoerana teritery tahaka ny any anaty fiara fitanterana izany na ny trano fisakafoanana izay tsy hahafahany manalavitra anao tena tsy fahalalam-pomba mihitsy raha tsy maintsy atao zany dia ataovy mangina ambany dia ambany feo anao ka rehefa mandray na miantso ao telefona ianao ka misy olona manodidina anao eo akaikinao dia kendreo arak'izay azo ataony tsy hanohitohina ny hafa amin'izany fifampiantsoana an-telefonina ataonao zany ary raha tsy maintsy atao dia atao foy tsotra raha ny anaty fiara fitanterana ianao dia azonao ataony manao hoe mbola ty anaty fiara fitanterana fa antsoiko ianao na antsoy aho afaka tsasakadiny ohatra na afaka adiny ray mihitsy raha ao anatin'ny toerana fisakafoanana dia tsara ianao no mivoaka kely miataka kely mivoaka ny trano mihitsy mahasorenany maro koa ny mahita olona manapaka ny resaka ifanaovana aminy mba hahafahany mandray antso ny telefonina avy any velany ny fanaovana an'izany dia toy ny midika fa ilay olona miresaka aminao
dia tsy manandanja no ilay olona izay miantso anao an-telefona. Na tsy marina azy zany indraindray. Raha tena antso maika ilay izy, dia hanoy iantso anao ihany foana ange ilay olona ambara-pandrainao ny antsony. Azonao raisina ilay antso, dia lazao fa mbola miresaka amin'olona vetivety ianao. Tsy maninana izany. Raha tsy maintsy raisina ilay antso dia ataovy foy dia foy ny resaka, dia farahanao ampanajana ny resaka ao milohany andraisanao ilay antso an-telefona. Azonao atao ohatra ny miteny tsotra hoe mialatsiny tompoko, fa antso tsy maintsy raisiko izy ity. Raha azo atao moa ny mangataka amin'ilay olona miantso mba hamerina miantso, afaka minitra na ora iray mihitsy, dia tsara kokoa izay. Raha mitondra fiara ianao ka misy olona miantso, dia lazao azy fa mitondra fiara ianao ka tsy afaka mandray antso aloha. Fahalalam-pomba tsotra izany, satria fady ho an'ny olona mitondra fiara ny miresaka telefona, na iza izy na iza. Efa niteraka loza mahatsiravina marobe manero an-tany zany. Matetika moa dia ireo efa matoko tena amin'ny fitondrana fiara ny tratra ny loza tsy ampozina mihitsy. Mazava loatra fa manandanja koa ilay olona miantso anao. Azo atao tsara ny mametraka afatram-bava na antsoratra ho an'ilay olona iresahana nefa tsy afaka nandray anao na tsy azonao raisina. Zany hoe raha tsy mitondra fiara ianao no afaka manao an'izany, fa tsy afaka manao an'izany ianao raha mbola mitondra fiara. Zao kosa nefa, rehefa afaka miantso ianao dia fahalalam-pomba tsotra ny miantso an'ilay olona aingana arak'izay azo atao, indrindra raha nametraka afatra atao amin'ny telefona na ny findainao ilay olona. Mipetraka foana ilay lalàna volamena amin'ny fifandraisany. Izay tsy tia ny hafa atao aminao dia aza atao aminy, ary izay tianao atao ny hafa aminao dia mba ataovy aminy kosa arak'izany. Tsotra izany ary mety amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ampianaro amin'ny alalan'ny fanomezana ohatra omenao ireo tsy mbola mahay miaina amin'izany lalàna volamena izany. Tsy voatery ho raisina avokoa koa nefa ny antso rehetra, ary azonao ataony tsy mandray raha mbola tsy fotoana mety andraisana ilay antso, na rehefa hitanao misoratra eo amin'ny telefona fa olona mpanao dokam-barotra ohatra no miantso anao indrindrandrindra ka tsy tianao raisina. Na dia antso mety mahasorenanao aza ny antso mikasika ny dokam-barotra, dia azonao atao ny mangataka amin'ny ampanajana mba hanaisitra ny anaranao ao amin'ny lisitsy ny olona fiantsony, na mangataka azy ampahalemem-panahy mba tsy hanelingelenany ianao intsony. Raha misy olona miteniteny foana na manadalanao, dia inona indray ny atao tsy hiverenan'izany intsony ary. Ireo kompania mpiandraikitra ny antso telefona dia tena afaka manampy ianao mba tsy handraisanao an'ireny antso ireny intsony, raha tianao ny manao an'izany. Misy raha teo moa ny option na ilay fomba ahafanao manao an'izany ao anatin'ny ny findainao iny. Ankoatran'izay, milohan'ny antsonao dia saintsainy momba n'ilay olona izay tianao antsoina. Anontaniao ny tenanao hoe fotoana mety antsona azy ve zao, sao dia mbola misakafo na matory izy ka tsy te ho elingelenina. Saintsainy no zavatra olazainao mba tsy handanianao mihoatra n'izay ilaina amin'ilay fotoanan'ilay olona. Ary rehefa miantso ianao dia fahalalam-pomba ny miarahaba sy manontany hoe fotoana mety iresahantsika ny telefona ve zao? Ajantsika eo aloha ny androany fa mbola toizantsika ny tsara ho fantatra mikasika an'izay hoe antso ny telefona izay amin'ny manaraka. Hinona fa misy resadresahana andraisana fanapa-kevitra izany fa tsy ho raisinao fahalalana fotsiny. Fa dia manao mandra-peonao vetivety indray ny namanao Elion André Mitanjo. Antoko-pihira balsama fiterana. Misy feo miantso manafatra ko manasanao ho afaka fanolora-tena no tadiavina de lazareo avana tapony eananaza ifampilazy fampitantana izao sianao sanetazinaiteno sambaja jesono manafatra
radio feon'ny fanantenana. Vilazana kadala niverenisika wambala o Jesosy aminy andro farany olazao ny atsarany tapaony tananganitra ifampilazy ifampitantana izao sianao sanetadrinany teny sambatra Jesosy no manafatra tapaony tananganitra ifampilazy ifampitantana izao sianao sanetadrinany teny sambatra Jesosy no manafatra Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ho faranantsika anio ny fianarana ny amin'ny fiarina-rena ny an-danitra. Manasanao anaraka izao fizarana faran'izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andelo iarahantsika mamerina ny andinina ataontsika tsenjery tamin'izao fianaran'izao. Tadidinao ve? Marika toko 7:4 sy 7:7. Marika toko 7:4 sy 7:7. Anderahantsika manonona. Fa inona ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy? Ny anarantsika fa anisan'ireo patriarika izay niari-arena tany an-danitra i Abrahama. Tena nitain'Andriamanitra izy araka ny fampanantenany taminy. Voataha tamin'ny zavatra maro izy. Patriarika nanome voninahitra an'Andriamanitra i Abrahama ary tia azy mihoatra noho ny hareny rehetra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra Kristiana Ellen White ny amin'ny Abrahama ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy mpaminany takila 2:10. Hoy izy, ny valisoa nampanantenain'Andriamanitra ny vahoakany dia tsy eto amin'izao tontolo izao. Tsy mba nanana na inona teto i Abrahama na dia era-paladia akory aza. Nanan-karembe izy ary nampiasa izany hareny izany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fanasoavana ny namany. Fa tsy mba noheveriny ho toy ny tanindrazany ity tany ity. Andriamanitra no efa niantso azy andao ireo mpiray tanàna taminy izay samy mpanompo sampy ary nampanantena azy ny tany Kanana ho lovany mandrakizay. Na ny tenany anefa, na ny zanany, na ny zafiny dia samy tsy nisy nahita ny fahatanterahany izany teny fikasana izany. Rehefa nandevina ny vadiny izy dia voatery ny vidy fasana tamin'ny Kananita tompon-tany. Ilay zohy fandevenana tao Makipela no any mba fananany teo amin'ilay tany nampanantenaina. Matetika isika ry mpiara-mianatra namana no mitady harena sy fahafinaretana eo amin'ny fiainantsika. Mila finoana matanjaka isika mba handatsy hivelona ho amin'ireo zavatra ireo fotsiny. Mila faharetana isika eo ampiandrasana ny valisoa tena izy izay nampanantenain'Andriamanitra. Izao koa ny mbola nisoratan'ny Ellen White ao amin'ny boky Patriarika sy mpaminany takila 7:300 momba ny Mosesy. Hoy izy, voatolotra ho azy ho an'ny Mosesy ny seza fiandrianana sy ny lapasoan'ny Farao, na alalan'ny fahotana sy ny tsy fitiavam-bavaka izay nanjaka teo amin'izany toerana feno fakapanahy izany anefa izy. Tazany manangasangany ankoatra ny lapatsara tarehy sy ny satrobonina mpanjakana ny voninahitra tsy manam-paharoa izay asatroka ny olo-masin'ny avo indrindra any amin'ny fanjakana madio sy masina. Tsinjo ny satroboninaahitra tsy mety loha izay apetraky ny mpanjakany lanitra eo amin'ny andro ny mpandresy. No hafanain'izany finoany izany ny finoany ka nilaozan'ireo lehibe ireo teto an-tany, ka lasa izy nikambana tamin'ilay vahoaka mahantra sy mavomavo ary natao tsinitsinina izay nankatoan'Andriamanitra fa tsy nanda azy. Manasanao isaintsainany amin'reto hevitra ireto aty ampamaranana ny fianarantsika.
ho aiza avokoa moa ny fahananantsika rehefa miverina Jesosy. Ary inona no mety hitranga amin'izy ireny alohan'ny iverenana? Andiny vitsivitsy no hamaliny ireo fanontanian'ireo. Petera 2:7. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Jakoba 5:2. Ny arenareo efa simba, ary ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesiny dia ho vavolombelona ampanganareo, sady andaniny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Manasanao koa hamaky ny fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 12:5-20. Zao ny tenin'i Jesosy eo amin'ny 1:20 ao amin'izany fanoharana izany. Luka 12:5-20. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namako, mazava ny afatra ny Baiboly mikasika ny arena. Asaina miary arena ny an-danitra isika fa tsy eto an-tany. Inona koa no ampitandreman'i Jesosy antsika mikasika ny arena? Ao amin'ny Marka 4:7. Andeovaka itsika eo andininy eo. Marka 4:7. Fa ny fiahiahiany izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena, ary ny filanany zavatra hafa miditra, dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Amin'ny ankapobeny dia mikosoka ny fitiavana ny fahamarinana ny fitiavam-bola. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia hita fa ny arena sy ny fahombiazana ny tena mandripaka olona maro ara-panahy, fa tsy ny fahantrana. Andeha isika iray feo amin'ny Agora izay nanoratra ny obolana 70. Hoy izy eo amin'ny 9:9, tapany 2 sy ny 7. Obolana 70, 9:9, tapany 2 sy ny 7. Aza manome ahy alahelo na arena, fa ano aho amin'izay anjara anina sahaza ho ahy. Fa andao raha voky aho dia andaka hanao hoe iza moa Jehova, ary andao raha tonga malahelo aho dia angalatra ka hanamavo ny anaran'Andriamanitra. Manasanao iombona amin'ity vavaka ity, aty-pamaranana ny fianarana nataontsika. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ampio izay andrisy ny foronana ty hanan-karena amin'ny zavatra ny tany. Ny anaranay fa fandrika sy fitaka fotsiny ireny zavatra ireny, fa ny arena ara-panahy no aren'ny lanitra izay tianao hokatsahanay. Ampio ary izay hianina amin'izay omenao, ary atoko fa tsy hahafoy na hasaraka anay ianao, mandrapiveriny Jesosy izay tondranay ho any an-danitra araka ny fampanantenanao. Amin'ny anarano nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny ary-pahasoavan'i Jesosy any amen'ny fiainanao, ary raha sitrapony dia mbola hiara-hianatra lesona hafa indray isika amin'ny fotoana manaraka. Kalebo Andretsikivy no niara-nianatra taminao. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.